miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha ny saryzy tamin'ny zanabolana tamin'nyity an'itya manatona ny morotsiraka varatra atsinana Madagasikara tany ilay raona izay mitoetra atao atsinanany Tomasina tsy andany ihany koa misy ny arindraona atao atsimo Madagasikara mitika izay fa mbola malefaka aloha ny atsioka ny varatra aza tamin'ity an'ity fa tombanana mahazo vahana kosa na matanjaka kokoa izay tsioka ny varatra aza izay manomboka ny rapitso ary mitoetra izay mandritry ny 3 andro avy manoloana izany dia miverina ny orana ho an'ny morotsiraka atsinana Madagasikara manontolo ny herikandro kosa ho an'ny voatany ary ny maripahana ihany koa dia idina ny maripahana amin'ny ankapobeny misongadina kokoa izay ho an'ny voatany sy ny tapany atsimo atsinana ny Madagasikara toy izao ny toetra ny antsika ho an'ny rapitso vao maraina ary isy ny orana ho an'ny faritra Savamba Tsoa sy ny faritra Naranjorofo ny faritra atsinana mitoetra ihany koa ny orana ho an'ny faritra atsimo atsinana sy ny distrikany Taolagnaro mety ahitana tanivindraona vao maraina ny any amin'ny faritra Ivoeny sy Betsiboka mandraondraona kosa ny andro ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritra Alaotra Mangoro ary ny faritra Sofia ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerana kokoa ho an'ny rapitso tolakandro mitoetra hatrany orana ho an'ny morotsiraka atsinana Madagasikara iray manontolo manomboka ny Savay izany ka hatrany amin'ny faritra Anosy mety arahina herika kosa ho an'ny ilany atsinana ny faritra Moromania ny any amin'ny faritra Matsiatravony sy Iorombe ary mandraona ny andro ho an'ny faritra Melaky sy ny faritra Ibongolava ary koa ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinan'ny faritra Sofia raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinana ny any amin'ny morotsiraka andrefa Madagasikara 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay ny alarobia dia mbola mahazo vahana hatrany ny varatra azy araky nefa niresahana vokany dia mbola orana malefaka miatoato ho an'ny morotsiraka atsinana ny Nosy iray manontolo mety arahina herika hatrany ho an'ny ilany atsinana ny voatany ny ambiny kosa indray dia maina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alarobia izay midina ny maripana amin'ny ankapobeny saika ho an'ny voatany iray manontolo satria dia tombanana midina hatramin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny morotsiraka atsinana kosa 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ary mahatratra 13 degré Celsius kosa ho an'ny tapany andrefan'ny Nosy ny toetra ny androntsika ho an'ny alakamisy ary mbola mahazo vahana hatrany ny varatra aza mitohy araka izany ny orana manomboka any amin'ny faritra Savaka hatrany amin'ny distrikany Taolagnaro mbola andrasana ihany koa ny herikandro ho an'ny ilany atsinana ny voatany sy ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary koa ny faritra Sofia izay mety ahitana an'izay herikandro izay hatrany ny any amin'ny ilany andrefana moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay ho an'ny morotsiraka atsinana 20 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ary manodidina ny 20 degré Celsius ny maripana ho an'ny voatany any amin'ny ilany andrefa Madagasikara mafana hatrany ny andro izay mety mbola tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Boeny dia izay indray ary ny meteo tamin'ity an'ity raha pitsindray fotoana manaraka veloma to.